Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ry olon'i Kristy lazao izay teny faminaniana ao anatinao. Raha misy zavatra mahateky anao dia lazao amin'ny olona tokony antefany. Araka ny ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 7:4-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Satria hiaika izy fa mahalala zava-miafina ianao ary ny tompo ao aminao. Araka ny ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 7:15-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka dia miseho ny zavatra takonao ampony dia ankohaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Efa ao ary ilay adidy mahagaga nanendrena anao. Mivavaka isika, ray eo, ampio ao ho sahy ilaza izay zava-miafina avy aminao. Ampio ao mba hanetry tena anao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapy ao na tompoko.